ataovy zay mpandeha n'io jiro io fantatro zany fa tsy fisimbola io fa nareo tsy mahasamy teny marina tsy fisiam-bola tsy fampiana vola io fahatapahana misy io misy solution eo vahanareo ny olana amin'ny hampandeha ny groupe rehetra saofoka tsy volo be ny solution teo fefa nisy olanao azy fefa nisy vola anaovana an'iny durée des travaux 10 taona fa niva zany problème ny malagasy ko satria projet natoboky ny président Herrajonarao Mampianina le izy de tsy fitiavana ny président Herrajonarao Mampianina fotsiny de nidakana tany ny vola eo dakana tany ny société amboatra azy de zao zahay malagasy ny zanaboaka mihinana tsy fihinana fa le miarabantsika jiaby manaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy araka hitantsika vidéo fanongo-kevitra nataony Siteny Andriana Solonaiko nampiakapeo izy ary tena tezitra amin'ity fitondram-pandrakana ity satria nohony tsy fisianam-bola tsy fahaiza mitantana nataony fitondram-pandrakana amin'izao fotoana izao tariny filompirena Andry Rajoelina no mahatonga izao rehetra izao fijaliana amin'ny vahoaka malagasy izao ary no tsy pihiny no hamafisiny ihany koa no mahakasiky ny programma nasa ny filoham-pirenena teo aloha Herrajonarao Mampianina izay efa tsy ohatra izao ny fiainan'ny malagasy izay mahakasika ny volobe sy sahofoka amin'ny resaka vahaolana amin'ity jirama izay manjady amin'ny vahoaka malagasy ity ary hitantsika ihany koa manko ireto mpanohana fitondram-pandrakana na mpisolelaka reto dia manohana ary tsy misy izany faute nity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity araka ny nataony fanongo-kevitra toavina rabe ho hitantsika eo manko izay nefa manoloana an'izany hitantsika ny fanongo-kevitra nataony Koto Lelamahitrambo ihany koa fa hoe tsy misy faute ny filoham-pirenena Andry Rajoelina manko amin'izao zava-misy manjady zao fa tokony hiaraisalahy ary tokony hotsika rehetrarehetra tompona andraikitra amin'izany noho ny tsy fahaizana mitantana ary hitantsika eo koa continuité de l'état ataontsika hoe noho ny tsy fitiavana ny filoha teo aloha Herrajonarao Mampianina tsy nanohizana ilay foto-drafitrasa na ilay solution izay ho natao amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra raha narana zany izany soso-kevitra firma olona maneho hevitra sy manome soso-kevitra vahaolana amin'ity fitondram-pandrakana ity fa ohatra ny tsisy piheno koa ndao ary ho jerentsika zany fanongo-kevitra natao ny Doavina Rabe izay mpisolelaka ny fitondram-pandrakana na izay mpanohany fitondram-pandrakana izay miarabantsika rehetrarehetra tsy resaka Ballon d'Or sa io tsy resaka Vinicius sy ny Ballon d'Or fa resaka tikosina resaka androany resaka jirama ny jiro tapaka sy ny rano satria tsy mety mangina fotsiny zany ao anatin'le situation satria kaikaiky ny vahoaka ary tena mafy ny zavatra iaretana vokatry le izy tsy ary voatanisy eto daholo ny zavatra miankina amin'ny électricité akory amin'ny fampandehanana fiainana isan'andro san'andro de zay indrindra no tiako asiana resaka satria tsy faniliniliko eto foana tsika hoe iza ny responsable sy iza no tokony amahany olana fa voalohany aloha zany misy zavatra tsy mazava misy zavatra tena tsy mazava satria jirama moa amin'ny société azy misy mpitantana misy mpiasa sy ny sisa ny fanjakana manao contrôle an'izay rehetrarehetra zay ary ny vola atotona ao anatin'ny jirama de tena farak'izay vola be na ny karaman'ny DG na ny vola zay alefa fanjakana ao anatiny ao normal be zany raha mipetraka amin'ny fanontaniana hoe miasa amin'ny tokony ho izy ve le vola misy solution azo atao ve fa tsy raisina fa tsy atao mitombina amin'ny fanontaniana à l'interne jirama tiako tenenina mitombina amin'ny fanontaniana politiquement koa ny gouvernant zany inona ny tsy mandeha inona ny zavatra mitranga misy tsy manao ny asa ve anoany mitombina amin'ny fanontaniana bon ity tsy resaka hoe andeha hiteny hoe mpanohatra no manao an'izao rehetrarehetra zao tsy any mihitsy ty resaka ity zany
fa mipetraka légitime tsara mihitsy ny manontany hoe qui organise le chaos ary ny interfan'izay zavatra zay le be da be misy any politika misy olona monsieur Planqué ao tsy mandray ny andraikiny ve sur le à l'interne ihany koa ao amin'ny JIRAMA misy ny sabotage hoe sa misy décision stratégique tsy izy mihitsy sa ahoana fa tokony isy fanadihadiana lalina de lalina satria manahirana be no mieritreritra an'izany ary raha sanatria misy ny organise le chaos de inona ny objectif zany zavatra zany koa ao anatiny tsetsatsetsat tsy aritra fotsiny satria fantatritsika tsara fa manotona vola ao anatin'ny manotona vola betsaka ao anatin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny JIRAMA ihany koa ny mpamatsy vola Banque mondiale sy ny sisa de tsara fantatritsika hoe sur le plan géopolitique fa Afrika ray manontolo subsaharienne Afrique noire aty ambany zany presque manana problème mitovy amintsika daholo délestage RDC Guinée Comores sisa be da be maty ny jiro tsisy mandeha amin'ny laon'ny fiarina sisa malasa sainy zany zavatra rehetrarehetra zany satria misy foana firenena matanjaka de misy ny firenena mahantra ohatratsika de tokony client consommateur sy ny sisa de lava be zay zavatra zay raha hitarina mety mbola tsy fotoanany fa apetraka daholo ny fanontaniana rehetra satria mila vahaolana tsika ary mila solution maiky miantso ny fitondram-panjakana namana rehetrarehetra sy ny sisa mba atsika menakavy ty mitovy vahoaka ihany miara sambotratra délestage sy ninona daholo ny rehetrarehetra fa ny mangina fotsiny tsy miteny koa zay le hoe silence complice raha malala zavatra ianao na misy zavatra tokony atao na miseho tsy responsable kanefa responsable sy mahalala nefa tsy miteny de complice koa zay silence zay ka miantso ny rehetrarehetra zany mba andinika aingana farak'izay aingana ny zavatra tokony atao ary raha manokatra fanadihadiana makany amin'izay sens zay raha misy ilana azy raha misy zavatra atsahatra toko de atsahatra raha tsy mahomby misy fitantanana tsy mahomby de tokony tsy salasala itsika amin'ny fanjakana mandray ny mesure qui s'impose zany satria fiainam-bahoaka le izy fa tsy hoe quartier ray ty na hoe na quartier anankiroa na firaisana anankiray fa Antananarivo renivohitra ny dégâts politika mety ateraka zany fa tsy hoazavaiko anareo intsony tsy mila sary zany fa soyons responsables. Toy izay zay vahoaka malagasy ny afaka zarentsika eto dia azadino trano miabonena manao zay na manao commentaire fa atsika matsaritsary zavatra zay makasitraka makatelina topoko lahy izy topoko vavy